Rehefa ny fanatona ny fampidinika tamin'ny maha-olom-pirenena izay dia mahatsapa fa atao andetrezana tsy misy politika fitantanana mazava ny fitantanan-draharaha ka mizotra makaminjadona sy ny tsirefesy mandeha dia mpitondra tsy voaja ny tany tan-dalalana ny antsoina hoe état de droit ny lalàna velona sy ny fifanarahana iraisam-pirenena izay nitoavin'ny Madagasikara dia tsy misy ampiarana manjaka tanteraka ny didiko fe lehibe ny didiny besandry eo anoloan'ny fiainan'ny firenena variana amin'ny ady-seza sy ny bizina ary ny ady tombontso manokana ny mpitondra ambony sy ny olom-boafidy ary ny mpanao politika maloto ka adiny tanteraka ny sosialim-piainan'ny vahoaka firetina sy tapenam-bava ka atao azalambo tao fahavalo izay rehetra mijoro maneho hevitra ka milaza ny tsy mety amin'ny alalan'ny fampiasana hery famoretana no vampitondra izany fanjakana tsy manaja ny maha-olona ary mamotika ny sotoavana malagasy izay no iraka politika apetraka amin'ny mpitondra ary dia nitaterahana izy ireo antsakasy andavany ary omena vahana ny vahiny amin'ny fandrombana ny arem-pirenena vokatrany rehetrany dia tsy mifampatoky intsony ny vahoaka sy ny mpitondra ka samy manao izay saim-patany ary zary mifamono tsy afaka hifampitsinjo manjaka ny fitsara-mahoaka reraka amin'ny ati-piainana vokatry ny fampanantenana pokaty sy ny fampiasonana lavarena ataon'ny mpitondra ary zary very toko tsy manan-tsafidy intsony ny vahoaka malagasy koa manahy ny sin'ny ady an-tranona ny antsoina hoe guerre civile vokatry ny valifaty politika izay ex militaire miaramila teo aloha miara-deo anatin'ny afiafy etsakilany dia manao antsoavy amin'ny hery velona rehetra misy eto amin'ny tany sy ny firenena na sivily na miaramila ianareo ray aman-dreny ara-panasy ny fiangonana zokony ny fiangonana zandrana ny fiangonana avy amin'ny fotompinoana silamo ianareo ray aman-dreny ara-drazana mba hijoro fanometanana hanavitra ity tanindrazana imbonany ity manitra ny fitonana iaiky sy hifonona amin'ny vahoaka noho ny tsaombiazany arova hoe fa masina ny tanindrazana manao sony izany ny sekretera jeneraly ny afiafy rabe Augustin Prosper.